eo amin'izay taranja nolotokana izay hatrany dia hototosaina ny fahenina amby roapolo ny volana janoary ho avy izao ny hazakazaka ho an'ny daolobe ho fiodonana indroa ny farean'ny nosimo no atao anatin'izay hazakazaka ho an'ny daolobe izay mitondra fanazavana mahakasika ny hazakazaka ho an'ny daolobe ary ramatoa Julie B Mananjara secrétaire général ny fédération malagasy ny taranja fototra athlétisme. Au tanterahana amin'ny 26 janvier ho avy izao ny 7e édition ny athlétisme pour tous miaraka amin'ny Eau Vive. Izy io zany dia mitsinjara course anankitelo ny voalohany un ou deux tours du Lac-Anosy ho an'ny olona rehetrarehetra dia ny faharoa relais inter-établissement scolaire dia ny fahatelo défi 30 minutes autour du Lac-Anosy. Ho an'ireo olona tia handray anjara ary inona ny tsara fantatra izy ireo? Nahoana ny fisoratany anarana ny fomba fandraisany anjara? Ny fisoratana anarana efa mandeha aty amin'ny stade Alarby dia mandeha koa eo amin'ny M-Voula, ny code M-Voula dièse 111 étoile 6 dièse. Ny momba ny relais interscolaire ihany no tsy maintsy makaty fa tsy afaka manao M-Voula zany ny momba ny relais interscolaire. Izavo zany no afaka mandray anjara amin'ilay hetsika? Mandray anjara daholo ny public sarababem-bahoaka amin'ny 1 ou 2 tours du Lac-Anosy de 7 à 77 ans afaka mandray anjara. Dia ny relais inter-établissement scolaire ny ankizy 14 à 16 ans nés en 2005. Ny atleta matianina ve tafiditra ao anatin'ny mandray anjara amin'ny hetsika io sa hoe? Ny atleta matianina juste manao présentation amin'ny voalohany fotsiny hoe présentena amin'ny sarababem-bahoaka hoe reto ny atleta eto Antananarivo sy eto Madagasikara zany manao premier tour du Lac-Anosy zareo fa tsy mandray anjara zareo fa amin'ny défi ny 30 minutes du Lac-Anosy tsy mandray anjara fa ny afaka mandray anjara fotsiny izy amin'le 1 ou 2 tours du Lac-Anosy. Inona ny tena tanjon'ny fédération ny amin'ity hoe athlétisme pour tous? Fanampiana ny atleta zay vokatra azo avy eo dia hanampiana ny club eto Antananarivo sy eto any Madagasikara. Ny athlétisme pour tous zany dia hetsika entina ampahafantarana ny olon-drehetra ny fisian'ny club eto Antananarivo afaka mandray anjara afaka miditra anaty club zany ny tanora rehetrarehetra zay liana athlétisme. Efa misokatra aty amin'ny stade Alarby ny fisoratana anarana dia manentana ny vahoaka rehetrarehetra handray anjara. Antsoina zany ny olona tia hazakazaka sy ny tia fandehanana an-tongotra handray anjara. Antsoina ny établissement scolaire ny fianarana rehetrarehetra eto Antananarivo afaka mandray anjara daholo. Ny société sy ny institution publique afaka mandray anjara daholo.